tanteraka fa mbola omeny tompondray ny fotoanandroana ny sekoly mpamahana olana hiteny amintsika Andriamanitra nolotsaina amintsika Andriamanitra nambarany sitrapony amin'ny fiainantsika Andriamanitra ahofany amin'ny lanitra ny taninao dia makasitra azy amin'ny fonao rehetra makasitraka tompandroany maraina tonga eto indray ahiaina sy sitraka ny teny fiainana avy aminao aoka izay fanambarana rehetra milatsaka eto ho aina ho anahy manokana Andriamanitra sy ho fahasalamana ho an'ny nofoko rehetra ianao no antenainy foko ianao no iriny foko ianao no lehibe indrindra eo amin'ny fiainako te andre te ahita te hifandray amin'ny fahamarinanao Andriamanitra mitenena amiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra Tompo amen. Daontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra samy mahazo toerana. Ozy izy moa ny tolo malagasy zay rehefa miteny hoe ny fiarabana hono tsy lany mamina toy ny farilavavany arakaraky ny fakahitana satria misy le fo miramirana velona ena trapamonjena dia arahaba tompoko lahy arabaina tompoko vavy amen. Noho izany amin'ny fifaliana lehibe tokoa androany maraina no mifankahita amintsika rehetra indray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho voninahitry ny anarany amen. Andray kelitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko fairaky ambin'ny folo Hebreo toko fairaky ambin'ny folo ny andiny efatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fadimy amby roapolo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe finoana ny nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanakiny zanaka vavy Farao rehefa lehibe izy. Ny fidy mantsy ara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra izy toy izay anina fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Tsy haiko fa mba namaky ny momba ny hoe nieritreritra zany hiditra amin'ny sekoly ny finoana fa mba hoe hizara momba ny finoana androany maraina. Dia namaky ny Hebreo toko fairaky ambin'ny folo dia coincé teo amin'ny toko sy andininy anankiroa io teo zany ny masoko tsy niala teo mandra-pahatonga ny fotoana izay nitenenan'Andriamanitra tamiko hoe fa ahoana tokoa moa zany. Dia fifaliana ho any mizara antsika androany ny endrika afaka hitarafananao amin'ny fahanananao fahatsapana hoe efa manomboka mitondra ny voa amin'ny fahalehibeazana ianao ka azo lazaina hoe lehibe eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Betsaka ny olona samy milaza ny tenany hoe ny fahalehibeazana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny fahaelan'ny andro nanomponao azy sy ny fotoana nanomponao azy. Maro no miteny indray fa ny endriky ny fahalehibeazana hita ao anatin'ny fanompoana dia miankina sy misy ifandraisany lehibe indrindra amin'ny fomba ampiasan'Andriamanitra ny olona. Fa raha ny fahitako azy manome endrika anankiroa an'izay atao hoe fahalehibeazana izay Andriamanitra atao anaty Baiboly. Voalohany ny impakty ny fisinao, ny fiatraikan'ny fisinao eo amin'ny fiainam-panahy hafa. Tsy ny fiatraikan'ny fisinao ara-panampiana ny hafa hita maso fa ny fiatraikan'ny fisinao eo amin'ny fiainam-panahy hafa. Jesosy dia nilaza manokana ao Mateo toko fairaky ambin'ny folo ny andiny fairaky ambin'ny folo ny amin'ny Jaona mpanao batisa fa amin'izay natera-behivavy dia tsy misy lehibe noho i Jaona. Fa manino Jesosy ny teny hoe lehibe Jaona? Satria zao nisy impacta teo amin'izao tontolo izao na fiatraikany teo amin'izao tontolo izao ny fanompony Jaona tamin'ny nanaovany batisa an Jesosy. Jesosy nasitry ny tao Jordana fa zao tontolo izao ny tao amin'i Jesosy fa Jesosy tsy nanota. Fa ny fahotan'izao tontolo izao no nasitriky Jaona tao Jordana amoahana an Jesosy atateraka ny mission messianique na ny mpamonjy azy, mpamonjy ny olombelona rehetra azy. Taoreo ny taninao raha azonao tsara ny zavatra mitranga. Dikan'izay nisy fiatraikany teo amin'ny fiainam-panahy zao tontolo izao ny fanompony Jaona mpanao batisa. Dia hoy izy Jesosy hoe amin'izay natera-behivavy tsy misy lehibe noho izy. Fa niezaka taonao 40 taona ho avy nataony Jaona Andria mandeha tamin'ny fatokiny sy ny fijoroany hanao batisa an Jesosy. Ao entona miresaka izy mikasika momba ny fahalehibeazan'i Mosesy. Miresaka indray ny tompo eto ireo karazam-pitomboana takian'Andriamanitra nanana maneho ny voa amin'ny fahalehibeazana eo am-panompontsika an'Andriamanitra. Ahoana moa zany? Raha mandinikitsika Mosesy dia sakiringana tany amin'ny tanàna izay nisy azy satria nisy fandringanana lama toko tao.
dia voaterina lefa izy anaraka ny renirano-nely dia tonga tany Egypta. Mission an'Andriamanitra tsy tankony hoentiny fa berceau. Tena enjana be mihitsy. Andriamanitra rehefa maniraka anao any amin'ny fahavalo, tsy anao le matanjaka be refy, anao le malemikita anao hoe Andriamanitra, iza moa nanaraka le fampianareo Andriamanitra tia manomboka amin'ny kely. Hitanareo i Mosesy zao. Tao anaty berceau nampidirina Mosesy. Nalefa en mission natosika ho any amin'ny toerana zay anatanterahany ny antom-pisiny ho libérateur. Zany hoe Farao ny eritreritra anazy hoe zazakely ampinonoana atao tata omekanina. Fa Andriamanitra efa misaina azy ho libérateur hanafaka ny firenen'Israely ao anatin'ny fanandevozana. Iza ny nanapo fa le zaza nampidirina atao anaty berceau navalan-drano, tonga libérateur napokoy amin'ny Farao tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Ianao tsy mahalala fa raha velanao Andriamanitra hitondra ny fiainanao, raha zaza mikonetakotra ny Mosesy aza tonga tany amin'ny antom-pisiny, ianao tonga saina io mbola afaky ny hita lavitra ny tanan'Andriamanitra koa. Amen. Inona ny zavatra nitranga? Zao ny zavatra niseho. Nandinika an'io teny io inona tokoa moa mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe finoana nandava Mosesy tsy atao hoe zanaka vavy Farao. Fa inona le finoana miafina ao ambadiky le fandavana? Petraka amin'ny fanontaniana. Rehefa misy Baiboly, rehefa mamaky Baiboly dia ohatr'izany ametrahana azy. Fa inona ny finoana tian'Andriamanitra ho tenenina tamin'ny fotoana nanehoana hoe mandavy ilana finoana hoe za tsy nambary, dia inona ny finoana ao anatin'izany? Inambary ianao sa tsy nambary fa io vary eo ambony latabatra dia za tsy nambary, inona ny finoana amin'izany? Oui ou non? Fa eto voalaza amin'ny Baiboly misy finoana le izy tao anatin'le fandavana. Fa ino karazam-pinoana nanambarany ny tenin'Andriamanitra fa naneho ny voan'ny fahalehibeazana teo amin'ny fiainan'ny Mosesy, taoriny nandavany tsy ho zanaka vavy Farao. Fa inona le izy? Misy etapy anankitelo hitondrany tompontsika androany maraina mba ametraka antsika eo amin'le fisokafana lalina ara-panambarana, afatsika mamantatra ny zava-miafina ao ambadika izany, hijorontsika mponoana ihany koa tsy marety aka. Voalohany dia zao, lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny Moïse dia tsy amin'ny alalany mazanaka vavy Farao azy, fa amin'ny alalany mazanaka Abrahama azy. Tsy afaka no tonga zanaka Abrahama izy sa zanaka vavy Farao. Sady zanaky ny zanaky ny sady hoe zanaky ny zanaka vavy Farao, non. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Tamin'izy nalaina tao anaty rano, eo aloha zany le etapy voalohany, nandro ny zanaka vavy Farao. Dia rehefa nandro ny zanaka vavy Farao dia nahita berceau kely nandeha misy zaza mitomany, dia nisy ankizy vavy kely nanaraka an'ilay izy. Dia ozy izy, izy tsy aleloia ny endry zareo, tsy aleloia. Satria nely io renirano io dia misy fanimpotsampy Egyptianina ao ambadiky ny fandroana ao amin'io rano io. Satria misy le tao hoe Andriamanitry ny fahavokarandry zareo mampiteraka. Dia ny fahitany any Mosesy tonga teo aminy satria tsy manan-janaka izy fa momba. Teatrany hoe valim-bavaka ny tamin'ilay Andriamanitra tsy izy ny nazahoana ny Mosesy, zay na tonga ny anaran'ny Mosesy natao hoe Moïse, satria tao anaty rano nanalana azy. Halleluja. Dia fantatra anao ny zavatra mitranga? Azafady. Ny zavatra mitranga dia zao, mahavariana ty resaka ty Jiosy ny ray aman-dren'ny Mosesy ny eritreritra fa afa-dozo Mosesy fa tafiditra tao amin'ny lapan'ny Farao, voninahitra ho an'Andriamanitra. Zareo nanao hoe alleluia. Fa ny tao andapa kosa ny saina hoe velona koa ny Andriamanina fa namomba ary izy dia nomena zazakely nefa tsy niteraka azy. Misy resaka hidirany am-pinoana le fandavana, satria rehefa lehibe Mosesy nanam-pahatakarana ny maha izy azy.
ary za sur fa nisy fampianarana tafiditra tao tokantrano farao na lalany Mosesy ny tsy ma Egyptianina azy satria raha mbola zaza indrindra izy ny tonga tao an-trano dia izy ny prince izy ny natao hitondra ny Egypta satria araky ny fomban-drazana Egyptianina dia izay zaza teraka ao amin'ny palais avy amin'ny lahy na avy amin'ny vavy voalohany ny atao hoe prince andimby mpanjaka. Noho izany ny fanapahan'i Mosesy ao anaty lapa tsy hoe ilay karazan'olona taizana fotsiny fa zanak'andriana fa izy lay andriamanjaka hifidy voafidy solo amin'ny farao rehefa tonga ny fotoanany fanterany sy ny fialany eo amin'ny fahefana. Dia zao ny zavatra nitranga rehefa nanomboka ny tombo Moïse tamin'ny fahazazany tamin'ny fahatandrany mbola tsy hitany lanjany zany fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa nanomboka ny lehibe izy rehefa ny lehibe izy ny alehibe ozy izy amin'ny baiboly zany hoe nitombo fahalehibeazana nitombo fahamatorana sokatra ny sainy ahoana ny fomba nahatonga azy nanana an'io fisokafana io taty aoriana azadino fa ny mamany Moïse nampinono azy noho zany tsy afaka mifefena ny tao amin'ny lapa tsy atonga ny Moïse hifandray amin'ny reniny ary rehefa eo ampinonono izy nanomboka ny lehibe satria ny taiza azy ho mpanompo tao an-trano Mosesy ny reniny dia zao nampiampita n'le fahalalana mahebreo azy nampitaina tao le fahalalana mahebreo azy dia ozy izy zareo ianao ny tsy sisan'le olona Egyptianina anake fa toy izao ny tantaranao dia zao tsy maintsy misy zany zavatra zany satria fondreny mampinono raha zanakao ve sady taizanao an-tranon'olona nefa considéré hoe zanak'olona dobodoboka ihany ny ambavafo tena ambarany marina momba ny ankizy hoe zany amin'ny mamanao e dia saky ny mody ariva io mama Mosesy io minao fa mahita tombony manokana mihoatra n'ireo olona ao Egypta ray manontolo satria mahita fity amin'ny prince meno avy ianareo sa tsy meno saingy tsy atao miariary be zany dia teto ny nahitako hoe hitako misy fifandraisana mpinoana le izy satria nahafantatra izy ny culture egyptianina ary nahafantatra ihany koa izy tamin'ny alalan'ny reniny ny culture maha izy azy amin'ny maha hebreo azy dia noho izany tsotra le izy me manomboka takatry Mosesy ny asarobidiny zany atao hoe fisiany Andriamanitry ny hebreo zany teo amin'ny fiainany rehefa nitombo ny sainy sy ny fahalalany dia nomboka nahalala izy hoe Andriamanitra sary-piaro Andriamanitra ny voninahiny tsy omeny hafa amin'ny fomba ahoana moa ny testimonian'ny fisiny zany na ny vavolombelon'ny fisiny dia hijoroan'le zanakavavy ny faray voninahitra ho an'ny anina tsy ny Andriamanitra akory fa nanome zanaka Andriamanitra nefa tsy niteraka ary ny anarany dia atao hoe Moïse ary ny Andriamanitry nely nanome azy satria tao anaty rano nanalana azy dia hozy Andriamanitra tsy maintsy Mosesy ny manaiky andahan'izay fa ho raisin'Andriamanitry ny hebreo izy satria ny fananganana midika fa ao amin'ny akonana izy zay no mahatonga anao rehefa natsangana tamin'ny alalan'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra tsy marety kaman'Andriamanitra dia tsy maintsy izy no miteny hoe za tsy zanakavavy ny farao no teraka fa za isan'ireo hebreo zay nandevozina ao ve tsika ndray mandreny mety faly fa voavonjy izy fa tsy maty fa tonga tao an-tranon'ny farao farao menaka avokoa ny faly tamin'Andriamanitra tamin'ny nahazahoana azy satria momba ny zanakavavy farao inona ny zavatra tiany lazaina ary ifandraisan'izany amin'ny voan'ny fahalehibeazana ny voan'ny fahalehibeazana dia tarafina amin'ny fijoroanao ho honnête ao anatina décision raisina fanapa-kevitra raisina mifanandrify amin'izay andrasana
Eritrereto ao amin'ny lapa tsisy fahoriana ao, fafenonany ao. Zanaky ny mpanjaka no anarana ny tondrana ny Mosesy tao, ny dikan'izay mpanompo be dia be. Vao maraina ny gote fotsiny, efa feno latabatra. Zany hoe raha ohatra olona eo amin'ny nofo Mosesy tena olona niavaka sy niadana. Satria tao amin'ny lapa tsy nisokajiana olon-kafa fa zanaka ao an-trano. Fa raha mbola tanora izy, mbola zaza izy, kenda tsy nahatenina fatany arany marina satria tsy te hiaina amin'ny fampahory rehefa mitazana sy mahita ny fahorian'ny Hebreo miosopotaka. Iza koa niaraka amin'ny tsy efa sarary nataon'Andriamanitra tafity ato. Toe-jaza. Vao nanomboka nisokatra amin'izay izy tao amin'ny dingan'ny fahalehibeazana, tsy nanome lanja tsony izy nofony, fa honnête izy nijoro amin'ny maha-Hebreo azy. Misafidy ny raisiny, aleo miara ory amin'ny olon'Andriamanitra, tsy izay miadana amin'ny fahotana ato anatin'ity lapy ity. Hitanareo, ny voan'ny fahalehibeazana, tsy hoe tongosika hitady an'Andriamanitra no fahorintsika. Fa misafidy fahoriana noho ny amin'Andriamanitra. Misavatra tsy tafiditra. Misavatra tsy tafiditra. Hitanareo ny fitombonareo tsy tiako eo amin'ilay toerana, tahaka ny olona tsotra vao mila an'Andriamanitra. Fa ilay toe-po miorina, ninona hitranga Jesosy. Voan'ny fahalehibeazana dia ilay safidy mametraka ny asarobidiny zany atao hoe maizy azy ilan'Andriamanitra anao, fa tsy ilay fafinaretana hitadiavanao an'Andriamanitra. Misy ny dinga amin'ny fampahitana fity, tsy mila hijoroana fa Andriamanitra nitondra azy fankasafidiny fa zazana izy nitonga tany afaka mijoro izy. Fangamoana za moa zany no safidy tonga amin'izao fa Andriamanitra no nitondra. Afaka nijoro izy. Destinko zao. Fa tonga teo midingana anankiray izy, nialehibe Moïse, dia tonga saina izy. Isaky mijery ny Hebreo izy, reto zany le karazako, reto le raharay amiko, fa maninona ny ampahoriana, dia nitao anatin'ny fony, misy antony amatoa, natao mpanapaka hitazana amin'ny fahorian'ny olona. Tsy maintsy tanterako ny fanafana anareo, satria ato anaty rahako ny raha anareo. Tsy maintsy hijoro mihinana sakafo tsara tarezy fa tenana an'ilay katsamanta ho an'ny jiosy. Teo izy dia efa nanomboka tanteraka amin'ny fanirian'ny fahalehibeazana. Fanirian'ny fahalehibeazana tsy fahitana fi eo amin'ny toeran'ny fahavokarana, fa ny fieverana hidina apakatra ny iva ho tonga avo ao anaty fahavokarana. Tsisy tavatra tao anatiny, inona ny conséquence sy ny fiantraikan'ny fanapahan-keviny. Satria mahafantatra izy eo amin'ilay position afaky nijoro ho vavolombelona ny fahamarinana izay fantany amaizy azy. Tero masona akaikinao mba lehibe amin'izay hoe misy taontsika tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra baden'ny filana be. Taiza hoe izy anosy Mosesy zany raha izy zany na tonga azy hitako hoe tsy te hiverina any Egypte. Izy reriny tsy nitarainy hoe ndao hiverina any Egypte. Ninona mafy ny circonstance sy ny zavatra niseho na situation tranga teo amoron'ny ranomasina mena. Moïse reriny tsy niteny hoe ndao hiverina any Egypte. Le anandevozina tany ndao hiverina any toy izay ho fahateto. Fa izy reriny tsy niteny hoe za hiverina any. Nefa raha misy ny tokony hiteny hoe za hiverina izy satria izy tao anaty lapa fa tsy nandevozina. Ny antony, rehefa ny olona anankiray mijoro amin'ny fanapahan-kevitra marina, maneho ny herin'ny fahalehibeazana tohanan'Andriamanitra izy. Ny olana amin'Andriamanitra tsy nyamaha ny olanao goavana, fa ianao tsy mety tonga lehibe. Zay nao masonao akaikinao, rovina vo lehibe. Avereny fanoroan tsara dia jery vao masony izy, rovina vo lehibe. Mahafinaritra iry Andriamanitra vao tonga. Dia zao no nataon'Andriamanitra ny ona tamin'i Moïse voalohany. Izaho no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba razanao.
zaho no manendry anao. Halleloja. Mazonareo ve zany? Fa tsy ny tena no Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mosesy Andriamanitra raha tsy nanday izy aloha tsy ho zanaka vavy ny Farao. Tsy zanaky ny zanaka vavy ny Farao. Jereo masonao kekinao, zay le finoana. Fantatrareo finoana, confession, fanambarana eo amin'ny vavanao, zay fahamarinana mombanao, sy ny fahatanterahana ijoroanao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eritrereto, olona tany amin'ny lapa nanao vakansa tany amin'ny désert noho ny fijoroana. Fa rehefa fijoroana no tondranao any amin'ny désert, fijoroana ny ampiverinanao amin'ny lapa. Misy olona tsy azoko zany. Misy zavatra tsy azonareo le izy. Amen. Rehefa fijoroana no nandroananao tao amin'ny lapa, fijoroana no amerenana anao ao. Ahoana amin'ny fisehony? Mba sainao ne? Raha tsy nijoro zanak'Andriamanitra izy, fa ny olona ho zanaky ny zanaka vavy ny Farao, dia tsy fantatry ny ranomasina. Salamo 114 jereo, ny ranomasina nahita tonga dia nanome lalana ny zanak'Andriamanitra satria misy présence. Fa raha vao niditra ny Egyptianina, tsy fantatry ny ranomasina fa tonga dia nikombona ny ranomasina hoe misy trondro vaovao mbola tsy fantatra fa aloha velona atao anatin'ny rano. Ny ranomasina izy mahafantatra satria voary. Ary ny tiako fantatrareo, ny voary te fakahita mipahary azy foana. Raha vao présent Andriamanitra, meo lalana fa io mipahary miaraka amin'reto olona reto. Dia ny voary tsy olona nitany fa pahary. Ohatran'ny trondro te hitan'i Jesosy eo anaty lakana, fa niafina nitavan'i Petera satria leo azy. Petera isanandro tonga misambotra mbanao frity. Ka ny trondro na indray mandeha alohan'ny afatesana izy mahita i Jesosy dia fa alleluia. Tsy maninona na maty ara. Dia hozy izy hoe aloha amin'izay zay fritin'ny Petera fa zay trondro niavaka. Nahita mipahary zay mialohan'ny afatesanay. Ka ny voary liana hita ny pahary azy. Ny ilainao tsy zavatra be dia be amin'izay nataon'Andriamanitra atao hoe voary, fa ny ilainao miombona mipahary. Fa rehefa miaraka aminao mipahary, ho ampahitan'Andriamanitra sokafa ny masony voary, alala fa miaraka aminao izy. Amin'izay fotoan'izay ara-iasa asoa zavatra rehetra ho an'ny olona izay tia an'Andriamanitra. Ka na ranomasina mena aza tonga tany maina rehefa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Misy idirany resaka finoana ty Fahalehibeazana ty. Misy idirany resaka finoana le izy. Hey! Ny fahatandroana dia mahatonga anao tsy hijoro eo amin'ny androm-pisina. Izay no mahatonga an'Andriamanitra miandry fahamatorana sy fahanterana. Ara-panahy. Ka ty resaka tsy tonga hamonjy fivoriana satria mila valim-bavaka. Raha mirakla mameantoka anao fa sao dia zao Andriamanitra dia afaka manao an'ilay izy. Tsy hany ny olantsika intsony. Ny olantsika tsy hany. Fa ny olantsika ahoana ny fomba ahafahanao mijoro aneo an'izay maturité fahamatorana izay ao anatin'ny fahalehibeazana sy fitombonao ara-panahy. Hitanareo, miova ny objectif. Ny olona ny zaza sy ny tanora matahotra ny antikady, fa ny olona mature, ny olona matotra sy antim-panahy, ny olona atao hoe lehibe amin'ny ara-panahy, misafidy izy indray ny ory. Zany hoe izay natahorany tamin'ny fahatandrona no hatrehany amin'ny fahalehibeazana. Noho izany lany fotoana ifindrafindra fiangonana ianao mandra-piavin'i Jesosy. Raha zaza. Fa ny olona mature mijoro amin'ny toerana misy azy ka nakapoka nafela ka nadaka mijoro fa eo no mabedy azy. Alleluia! Tsisy Andriamanitra mikapoka zaza zany na manafaizaza fa zanaka. Fils. Zanaka tiako no anariko. Satria ny zaza raha hiarany setra mora maty. Fa ny lehibe azo dresena.
sainy hoe prince ny toerana nisy azy fa tsy ny coince atao amin'ilay toerana mifony fa ny nitombo tao izy dia nylehibe arakaraky ny tombony zany dia nanomboka ny tonga saina izy fa zao tsy nahazo aina izy ny voan'ny fitombona dia mamelona sy mampiorina ny ao anatinao tsy azo aina ao anaty ota mitombo ianao zany fa ny voan'ny fahalehibeazana dia aseho amin'ny décision anao tsy toetra ao anaty ota tsy lavina fa misy ny dinga amin'ny fitombona ary misy ny toera amin'ny fahalehibeazana zazy ianao mitady kompoty fa rehefa lehibe ianao mitady katsaka zavatra tiana hotsakoana amin'izay satria te hiasa amin'ny vavoninao fa tsy pure mampidirinao marina sa tsy marina koa tontolon'ny fitombona misy dingana anokafan'Andriamanitra masom-panahinao ahafanao malala n'ilay endriky ny fahalehibeazana andrasan'Andriamanitra amintsika hiainana mba tsy tovizantsika amin'ny olona zao tontolo zao tsony raha mijoro zanak'Andriamanitra zao tontolo zao dia tsy tokony hitovy na ny fomba fisainana ny objectif amin'ny vision sy ny rehetrarehetra tsy mitovy zany mahatonga ny olona anankiray mahavita mahafoy fa ny olona anankiray tena foizina ndray mahafo ndray foizina fa ina ny antony dinga ny fahalehibeazana tsy mitovy eritrerety tsy mampaninona mety firitaona ianao fotsy volo ve firitaona ny andro ny ainanao fa raha mbola tsy mijoro na hitarafana andro mariky sy endriky ny fahalehibeazana ara-panahy reo ny ao anatinao dia mifona raha miteny aminao fa mbola jaja ianao tsy maintsy nandà Moïse fa raha tsy nandà izy dia tsy niteny tamin'ny Andriamanitra hoe zanana izy zay mahatonga antsika tsy maintsy miala amin'izao tontolo zao mandà amin'izao tontolo zao fa manaiky an'i Kristy manaiky an'Andriamanitra on'i Jesosy Kristy Andriamanitra tia malina ny zavatra taloha tsy hoe rehefa very izy tonga ao Farao dia niteny hoe prince nitondra ny titre hoe maprince anazy ihany Ramsesy efa roako mizy ny Ramsesy fotsiny eny ary prince ianao fa za roi vita tonga dia fozy izy tonga eto ao izy irak'Andriamanitra Abrahama Isaka sy Jakoba zao no izy n'autorité anao eto an-tany fa n'autorité-ako avy any an-danitra fantatro izay naniraka sy izay inoko mahatoky ny fitiavany tonga eto amen avoay ianao mamoaka didy hiazona ny olona sa mamoaka décret avoay ny olona zany hoe ny olona mifanandrina olona mitovy tsisy afaka maly mpanjaka raha tsy mpanjaka tsy mary ty ao anandry zay mahatonga le fahefana tsy maintsy nampitovizin'Andriamanitra aloha satria tia niverinao izy efa malalany eo ane izy fatany daolo amin'ny efitra ambadimbadika eo zao le filalovana ary le ohatra zao fatany trano mipetrahany tao noho zany raha misy manakatona ry dia any amin'le akse faran'izay tsy anana indray izy miditra fa tsy maintsy meona amin'ny Farao izy dikan'izay ho dinganiny ny audience amin'ny mpanjaka fa tsy maintsy tafiditra ao amin'ny mpanjaka izy rehefa niraka azy Andriamanitra nivaravarana misokatra mety tsy fantatrao efa nanomana melohan'ny fotoana hijoroanao eo Andriamanitra zay ny mahatonga an'le lalatsarotra ny lalovanao mba ahafahanao mahafantatra hoe tia ny lalakivoanao anaty fahasarotana mba fantatrao fa lehibe azy ao fa tsy tony tamin'ny taona lasa zay ny antony akalazana anniversaire anao
lehibe anao zao fa tsy toy ny tamin'ny taona laza. Misy fantsiana tokony ananana ao anatina marije fitombona. Taiza taloha dia iza androany. Maly ianao le mpirahira. Izay zavatra rehetra manjoanao, ohatry ny ianao no mafy indrindra. Tsy te hihaino hafa intsony satria ny ahy efa kagravy. Halleluja. Ny zaza manamafy ny fahoriana. Satria tsy mahita fa tsy izay manjo ny tenany. Fa rehefa anaty fitombona ianao, tsy renao ilay fahoriana, fa mahita ianao ny fahalehibeazan'Andriamanitra anaty fahoriana. Le angla mampitsiky ny hitanao fa tsy le angla mampiketrona. Tena masona akaikinao bon courage ianao. Aza miondrikondrika izany hoe. Lehibe anao zao hoe a? Tsy toy ny tamin'ny taona lasa. Tsy marety kaoan'Andriamanitra. Halleluja. Inona ary zany le tena voan'ny fahalehibeazana fa inona ny anazavan'ny Baiboly eo amin'ny Matthieu 7:24 Hébreu 7:24 vovakitsika teo. Ny fidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra izy. Fifidianana le izy. Toy izay na fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Rehefa nitombo izy dia nafantatra lanjan'ny zavatra lalovany. Hoe vetivety le fifaliana ao amin'ny lapa. Fa mandrakizay le fifaliana ao amin'Andriamanitra. Inona nga pastera le izy? Ahoana ary zany? Zao zany le fifidianana. Mifidy ianao, mahavita mandahota sy mijoro manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Zay aloha zany le fahalehibeazana eto. Satria zay ny voalaza ato rehefa lehibe izy dia mifidy mantsy izy. Io zany le valiny 520 ny valiny 520 tapany by. Rehefa lehibe izy. Dia inona manambarin'ireo fahalehibeazan'ireo? Mifidy antsafidy izy. Fa tsy akory ny andro mifanamasina izy hitarika azy. Izy mihitsy no safidy. Mba ho tarihany fanahy. Fa tsy tario afanahy masina fa tsy hanapa-kevitra. Areo mavony kristianina be dia be. Akeninao amin'ny fanahy masina daholo zay fanapa-kevitra tokony ho raisinao. Ianao zao tsy mila mitondra mivavaka hoe mivavaka ianao dia miteny hoe esory amin'ity ody ty afanahy masina. Baiboly milaza tsisy fakapanahy miantra aminareo fa tsy zakanareo. Efa nitestean'Andriamanitra meloa zany fa vitanao io matoa mandalo amin'ny fiainanao fa mahatonga le tsy mety miala amin'ny fiainanao safidy ianao nitoetra eo. Tsisy nambanana basy amin'ny fanahy masina tsy manambana anao basy zany. Hoe tsy maintsy ataonao io na tsy azonao atao. Fa manaiky izy manosika anao, ampahafantariny anao marina dia mijery ny eo am-ponao izy. Zay no mahatonga ny teny mandondona mitady ny fandresen-dahatritsika. Ninona mandresy lahatra anao dia vita ny anaran'izay. Ny fandresen-dahatra tsy azo sakanana zany. Aza mbola miresaka fanahy masina aloha. Fa le safidy anaiky sy andà aloha ny resantsika eto. Ny fanahy masina manampy anao izy. Rehefa feno ny fepetra. Sosotsika ny ala tany amin'ny loko maitso, niditra loko mavo ony. Amin'ny siklônina. Fandraisana fepetra miovy zany. Ka ny vanim-potoana sy ny andro. Tsy ianao ilay izy fa ny andro. Nefa ndraisantsika fepetra eto koa hoe tsy miditra aty zany. Azo atao zany. Fa maninona ny tsy atao? Ny anjaranao mangataka fa ny valiny an'Andriamanitra. Azonao fipetraka ilay izy. Satria tsy miankina aminao ilay izy. Siklônina nga miankina aminao. Siklônina tsy miankina aminao. Fa zay ataonao miankina aminao. Misy fepetra raisina tsy maintsy arahana rehefa tsy maintsy zay le fanendrena. Fa misy fepetra raisina tokony ho arahana rehefa zay ny fanapa-kevitra ao. Dia inona zavatra mitranga? Voan'ny fahalehibeazana dia hita soritra amin'ny fijoroanao mahavita mandà kolikoly firy amintsika eto
hoe tsisy hanina tsisy nenenina fa tonga tany Hebrao nisy nanatitra 100 millions tena vita nandaha satria nahoana tsy fahamarinana teran'ilay olona n'ilay izy raha vitanao zay lehibe anao zay tsika ny metretraka tamin'izany kosa ny mosy androany any Hebrao anao zay aloha nresantsika eto le fiainanao andavanandro hoe anao mavita mandaha zay tsy tokony anao ady amin'ny kolikoly ady amin'ny kolikoly ady amin'ny kolikoly kolikoly tenenina fa ny akabeazany sary-bakoly daholo raha vao mahita vola dia midanaka leo manginginy satria nahoana tonga le filana mampiasa anao hitanao mahasamihafa ny zaza sy ny lehibe vitanao nijorona ho faty ny Moïse anie fiadanana ny reto zany eo amin'ny lapy zany isakariva izy misy mpanotra kopakopahana raha vao manana vao miteny fotsiny hoe mafana zany tonga dia be de mifarao le olona mba jereo zazy io zay fotsiny nefa io fa 4 taona dia fa tonga mimpanompo reraka zany lanjaina na testa zany le planche tsy maintsy satria nahoana Mosesy ny resahana fa ozy izy ny baiboly nafony ny tao amin'ny lapa fa niara-ory tamin'olon'Andriamanitra izy nandaha fijoroana zany hoe enovy ary amin'ny voninahitra mobe ry tonga dia aloha raka samory ihany rehefa ho an'Andriamanitra fomba ahoana moa Andriamanitra tsy confie zavatra ngeza zay fotsiny andrasany dia manao zavatra ngeza be izy 4 taona ianao nanompo an'Andriamanitra diso fanantenan'Andriamanitra tsisy fandavana mihitsiny bienvenue daholy tovenant any anaty arato na kapoaka io na pirina ninina ampidirina anaty aratonao daholo nefa tokony isivana tia tsy resaka hoe eto mody mantsomasina fotsiny eto hoe eto tonga dia misokatra ny vizioko ditako daholo hoe zao daholo ny ataonareo tsy resaka zany resaka tsisy dikany zany zany mamaky an'Andriamanitra teta olona lehibe Andriamanitra olona afaka andaha tsy aina fifaliana vetivety fa ijoro ahita ny fahatsarana mandrakizay miafina ao ambadiky ny fiarahany amin'Andriamanitra na tsisy trondrona koa raha fa roa matsatso misy miteny ao anatinareo tonga dia amiko ty sanika fifoazana zay le fifoazam-panahy manomboka ny revay etrety olona mbola tsy niandrondry hatramin'izay lasa mpiandrondry tany amin'ny Jetro azonareo ve lasa dia teny rafozany netiny mbola tsy anazy hatramin'ny tena brisement fozy izy Andriamanitra 7 taona zay nahitako amin'ny Mosesy nidina niandro teo tendrombohitra Andriamanitra koa tsy miteny hoe Mosesy eo avy tsy niantso azy fa présent fotsiny Andriamanitra fa Mosesy niteny hoe inona eo dia nitodika izy nakeo amin'ilay toerana ny ataon'Andriamanitra tsy manery ianao fa misarika ny fifatoanao hifankahita aminy ary tsy possible tsy hifankahita ianao sisy hetaheta vonona ao anatinao rehefa misy voa fahalehibeazana sy fitombona maro toerana ao anatinao tonga dia mifankahita amin'Andriamanitra no ny amin'ny fotoana dia tsy maintsy hatreo tsika androany maraina amen sa tsy amen mahafantatro ve nytiany Jesosy ho tenenina androany fantatsika ve ny zavatra tiany Jesosy ho tenenina azonareo ve le izy misafidiana ny ho lehibe ampinoana mihitsana daholy je suis rehetrarehetra rehefa lehibe ianao zay toepo zay amin'ny fomba hoana moa nitokianao amin'ny zavatra ananana amin'ny fomba hoana ny elonanao ny hafa tafita amin'ny fomba hoana ny andanianao fotoana ifosana olona sanaovana zavatra tsy mety raha Mosesy teny amin'ny lapany na vita nidina teny amin'ny vahoaka
niala teo amin'le mahazatsy tsara nisy azy fa any amin'le tsisy an'le confort niainany teo aloha mihitsiny. Ty zany tsy hoe akory hoe Josefa andevo tonga mpanjaka fa mpanjaka nidina ho andevo. Possible tsony zany ianao ianona ny napokany zao ianona ny napokany nisy tsisy raha rainao zany eny zay napokany any apokany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra misy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany fa ny zavatra fantatry fotsiny dia zao miasa saina amin'ity resaka fahalehibeazana ity aby zao. Teo lehibe amin'izay te hiaina ny voan'ny fahalehibeazana mba tiako amin'izay tsy handray kolikoly mandaa kolikoly mandaa tsy jangajanga mandaa tsy hanao zay tsy mahamendrika amin'izay mandaa tsy hanao zay zavatra fanao zao tontolo zao mandaa tsy hoe koa rehefa eto ianao dia hoe any andanindrany no fonenako tsisy lalitra fa raha vao miala eto ianao lalomanga. Tonga any amin'izay toerana misy ianao tsisy afatananao le teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny io satria nahoana miresaka manao négociation amin'izay resaka tsy fahamarinana nisy teny mama teto varotra io ianao hoe dia efa tonga dia hita hoe tsy lehibe ianao ihany nanaovako an'izao fa raha olona teo alohanao tsy zay le prix fa noho ianao fa maninona moa zany anaovanao zany manokana tokoa za raha tsy fantatrao akory dia tsy tonga saina koa le mpividy fa resy lahatra za rery nanaovany an'ity nefa ny teo aloha teo mitovy amin'iny daholo. Tsy mazava tsisy fahazavana na mivarotra ao azy avaroto fotsiny le dia treto ny prix dia raha vidy izy maka tsy maka tsisy tokony fampiresahana zany amin'izay ianao mba mihinan-javatra tsara. Halleloja. Hitanao zao fa ozy izy miboky noabolana rehefa mangala danja ianao dia fahotany zany mizana tsy marina mbola sinao anesoranao plomb le raiky lao iny efa mila ho fefany kapoka ampiakarinao jerena mivodiny le kapoka tsy miova fa rehefa avy eo ka le boribory kapoka iny efa mananika hatraty ambony ohatry zao nefa zara raha misy ataontsika hoe voatsaramaso folo ve ny amarotana fanahy rosotrane zany dia lasa pastera aza sina mafy zay fa vahoaka madinika. Ny ampelananao eo amin'le mampadinika anao mihitsy tonga no goavana ny antony zao. Le izy ekenao le mampadinika anao dia tsy miala eo amin'le madinika anao. Vetsika. Le izy tsisy ifandraisany hoe inona ny anananao ny adana venao fiainam-pananao nresantsika mba marina mianara marina tsika eny ao amin'ny tontolo tsy marina misy atsika ary ty tany ty tsisy fahamarinana zany. Tsy afaka maka micro mihitsy raha ohatra ka mbola iaina ao anaty mikimaka eny mety tsy azonao le zavatra tokota sary tsy afaka aka micro hitory aminao fahamarinana raha mbola iaina ao anatin'le mikimaka tsy fahamarinana. Tehiteny androany maraina misy lalana ho anao misy voan'ny fahalehibeazana ao anatinao vitanao io raha vitany Mosesy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra vitanao io eritreto hoe adino Mosesy na izy azy taorian'ny feonany tamin'Andriamanitra vita amin'ny feonany tamin'Andriamanitra ndana mivenany Egypta mbola famaly aloha izy mianaka fantatry ny ampirany Egypta ny fahefan'ny mpanjaka ny fitaovam-piadiandreo mahery vaika zavy eo any olo loatra avy dia hoe noina izy Andriamanitra sady be tenteny zany Andriamanitra hoe teo ane hatramin'izay taminao le natosika eto anaty berceau nisy voay telo zay sakinananao fa nisy anjely ny rako ny devian'le izy fa inao tsy hitanao zany be dia be ny zavatra tsy hitanao nataoko mety olo hitanao dia atahoranao io
taloha ny atongavanao amin'izao toerana zao be dia be ny onako taminao tsy fantatrao fa za no nikarakarahanao na mbola zaza renao za teteny aminao hoe matoky ny tanako fa mety misy zavatra mistagina ohatrany hoe tsy mietsika zany ho fiainanao fa zao aza atao mahataitra aloha feompambola volananao tsy problema na fotoana ny tokony ampitanondrika ianao tsy jora-pinoana satria amin'Andriamanitra tsisy fahatarana fa mandrakizay izy mety eo amin'le toerana tsy eritreretiny sainao ho récupéren'Andriamanitra daholo le fotoana very rehetrarehetra nanomanana anao iny amin'ny fotoana ny ekenao fotsiny amoaka an'le fruit dia Andriamanitra nosika anao ny amin'le destin tsara lavitra amin'izay matoky an'Andriamanitra zany hoe fianarana anatin'ny sekoly fanokafana fo atoky an'Andriamanitra tsangany amin'ny toerana misy anao ka ataontsika hivavaka amin'Andriamanitra amen avofany amin'ny lanitra ny tanantsika eto andao tsika hisaotra ny tompo ampitiavana be Andriamanitra ny anatonany foko anao ankasitrahako feno anao ny amin'ny famindramponao sy ny fitiavanao tsy ampijoroanao amin'ny fahasahiana mandrakariva matoky ny teninao isan'andro misaotra satria velona ianao velona koa izay Andriamanitra okandroany ny voa fahalehibeazana avy aminao anosika anay amin'ny fijoroana bebe kokoa ny takinao fiorenana bebe kokoa ny takinao tsy ny manjoa anay akory mafy indrindra eto ambonin'ny tany fa ny toe-ponay miraikitra amin'ny tany tsy mahafoly elatabatra farao te hifaly vetivety amin'ny ota tsy te hanapa-kevitra hiaina amin'ny sitraponao mandrakizay zany ny olanay Andriamanitra fa androany anokatra amin'ny fonay zay anaiky ny sitraponao zay tsy ataonay fombafomba fotsiny sy mahazatra ny atongavanay eto amin'ny fanatrehanao fa tena hiaina amin'ny fahamarinao misaotrany amin'ny teny zay mbola hahafafinao isan'andro manaitra anay hijoro amin'izany Andriamanitra okany tsiraray avy amin'ity marain'ity hifanena amin'ny vahaolany tsy zavatra mamatotra ao anatin'ny fo ka tonga ny tananao tsy ho hitany amin'izay zavatra rehetra ataony ny antsipiripiainany ray manontolo ho lalana hifankahitany amin'ny voninahitra ao tsofoka rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao mandehana fa ny tompo ameno anao mandehana fa ny tompo ombanao mandehana fa ny tompo hiady ny adinao raha misy marary eto androany maraina ambarako amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana fiteno anao reo tsy piripinanao ray manontolo ao anaty sy eo fiainanao rehetrarehetra Andriamanitra ny andahatra an'izany anendry sy anaisitra zay tokony ho esorina izy ary ampitoetra zay tokony ho ampiorenina ihany koa raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao napatsapana zao fa afaka le vesatra afaka le aretina afaka le rofy afaka le sakana rava le amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mandidy ianao fa mitiandro androany ity zao fotoana itenenako zao misy olona eto anaovan'Andriamanitra zavatra misy olona eto anokafan'Andriamanitra lalana misy olona eto averin'Andriamanitra miloniny zay zavatra rava rehetrarehetra ho ahorona indray misy olona eto omen'Andriamanitra zany teny fampahirezana zany itsika ao amin'ny fiaim-pandrovana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny lafim-piainanao ray manontolo ny fiainam-panahinao impeccable ny amina mety tsara io tenanao io mijoro tsara ihany koa aza matahotra fa tehiriziny ianao mandra-piavina amin'ny anaran'i Jesosy mandehana dia miverena mijoro vavolombelona amin'ny zoma mandehana hoa dia miverena mijoro vavolombelona amin'ny zoma amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mazoto toerana kely vetivety no fanaritsika eo an'Andriamanitra amen tsy anao filazana foy azadino fotoanantsika rapitso fotoanan'ny sekoly fahalehibeazana sy fanambinana ny fiainantsika fantatsika fa ny teny fiainana dia teny mitoetra rehefa ianao zay manaiky hotariana dia Andriamanitra eo amin'ny fiainanao foana satria ny fanekenao mahatonga azy hijoro hitanareo ny fandrosoana tonga dia hitanao hoe hatraiza ianao taloha sy hatraiza ianao androany ny sedra rehefa raisina mpitiavana dia mampitombo fa rehefa lavina dia mampikatso misy dingany votsy anananao tian'Andriamanitra maritana ny ao anatinao ao anaty izay zava-tsarotra lalovanao eo amin'ny fiainana za zao manana ny anahy ianao manana ny anao tsy te fanao essence tsika sy ianao hoe raiso ny ady dia meko ny anao fa raha meko anao ny anahy dia hoeto any ny anao dia raha ny anao no tratrako dia hoe hoeto any koa ny anao zany hoe samy manana ny azy fijaliana io amen fa zao fotsiny ataovy mifankahita amin'Andriamanitra fa tsy renao akory eo
ny olona satraka sy metsaka sy abedina gony eo ahy tsy ny laforona fanaina ipito mampitahotra fa raha tsy tao le olona fanefany inona moa ny dikany nanipazana azy eo raha ohatra ka tsy mahay izy zany hoe ny antom-pisipanipazana mihitsy no foanana satria tao Andriamanitra zany hoe marina raha tokony ho fatsy kely izy fa nanipy azy aza may halleloia rehefa tao le fanefany tsy olana le fanipazana satria ny zavatra tian'Andriamanitra ho atsipy indray any am-pitazana tsy olana le fanipazana fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atsipy any am-pitazana soratsy zay maefa halleloia oh yeah amen ny antony ny zavatra izy tela tsy hoe nalaina fa Nebokadnezara no ny ilaina zareo tafiditra tao nefa tafita fa ny masony Nebokadnezara no nahita halleloia Andriamanitra naneo zay tsy efany fa izy lay nijoro fa nefany amen mandrakizay Nebokadnezara hijery dia ho tsaroana fa izy mihitsiny tsy natao hiantso fa natsoina tsy hoe avy nefa nefany fozy Jesosy ianao avy ataovy lesoni fa tsy azontsika atao molo miteny fa ny tompo tsy manao an'izany hoe mbola misy ilana an'ity tsy zany ndao tsika teatarana mafy hoan'Andriamanitra halleloia tsangany amin'ny toerana misy anao avofany amin'ny lanitra an-tananao makasitraka anao zay Andriamanitra mamy anenao Jesosy zany tsikitsiky zany mihitsy ao anatin'ny fo mamelona ny saina sy fanahy satria Andriamanitra mahatoky anao eo amin'le fahatsoranay eo anesanao tompo mampianaranay ho lehibe amin'izay tsy ho zaza foana eo amin'ny finoana ka tambolimbolo ny fampianarana maro excuse fotsiny fahafinaretan'ny sofina mihaino fampianarana mety aminay raha toka le mampety anay tsy ho raisinay akory eo anaty fanitsina mampijoroa anay androany maraina ao anatin'izany teny zany raha riva ho averinay mihitsy zany afatra zany satria misaotra anao ny amin'ny fisiany hvkl-mission events mbola fanindretrarehetra manovy faindrina sy fahalalana mamerina foana hatrany ny teninao sy zarainy eto tsy fihetsiketseny ivelany fanompona fa toe-povonona ijoro ho an'Andriamanitra mandrakizay tsy fitiavana te iseho fa Andriamanitra maneo tsy zavatra anankiray hiazakazahana satria mapety ny saina sy ny fo amin'ny tanjona zay eritreretina fa atonga lavitra fa faniran'Andriamanitra ny antoko amin'ny sitrapony ampijorony rehetra ho tonga lavitra amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ianao hitanareo ny Jehovah ka iareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo veloma tompoko azadino fotoanantsika somariva fotoana spesialy etsy amin'ny tranompokon'olona manomboka amin'ny 4 ariva halleloia sabotsy maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 eny amin'ny tranompokon'olona nalakely ary ny rapitso eto ny rendez-vous antsika